Lohadeny zany mametraka fisaoran'ireo intervenant efa nandalo teo mbola misy ny ho avy eo fa mba hampialany amin'ny sainy sasany alohan'ny andraisan'ny président fitenenana hampialany amin'ny sainy sasany hoe nofinofy ny fitakenan'ny Îles Éparses dia anisany anatina processus zao ohatratsika zao voalohany indrindra ny zavatra efa nitranga tamin'ny alalan'ny procédure hoe hanamarinana hoe tena zava-misy tena takina arikoazy ny Îles Éparses dia ny fametrahana taratasy nangatahana ny aviny HCC hoe afaka manao référendum ve dia ny valiny moa tsia satria ny mpitondra amin'izao fotoana zao dia tsy vonona ny haka ireo fananatsika reo dia faute de référendum rehefa tsy manaiky ny HCC tsy nanome avis dia nalefa ny pétition zay handraisan'ny vahoaka malagasy anjara amin'ny alalan'ny sonia hoe ilainay ny nosonay dia rehefa lasa ny pétition dia tsy hoela dia hametraka taratasy amin'ny any amin'ny consulat sy ny ambassade de France ny candidat sy ny équipe rehetra taratasy feny fanajana fangatana ny famerenana ny nosy zany zavatra zany dia zava-dehibe satria tsisy nanao la guerre tamin'ny France teto fa izy ny nanjanaka atsika dia naka ny fananantsika dia tokony haverina amintsika ny atsika rehefa tsy misy tsony ny antsoina hoe fanjanahantany tokony ho respecteny la France ny résolution 1514 de l'Assemblée générale des Nations Unies sur la décolonisation et l'octroi de l'indépendance des pays colonisés hatram'izao izy mamela takaitra zay ny antsoina hoe héritage colonial moa izy io misy takaitra velany satria tsy tianao le zavatra izy manaraka an'izay rehefa maha-processus azy rehefa tonga eo amin'ny toerany maha-président azy ny candidat Mayol dia tsy maintsy manao référendum amin'ny mahakasika ny Îles Éparses io dia après référendum dia ametraka ho volavolaina ny lalàna maha-commune à statut particulier les Îles Éparses dia mitovy amin'ny commune Nosy Be sy Sainte-Marie ary ho rafetina anaty lalàna fehizoro zany zavatra zany lalàna fehizoro mahakasika ny collectivité territoriale décentralisée ny Madagascar satria anatin'izay ny commune ny Île Glorieuse ny Diane de Nova ny Europa sy ny sisa satria ces îles font partie des territoires malgaches et font partie aussi des collectivités territoriales malagasy dia zay zavatra zay zany no processus atao dia rehefa vita zay dia apetraka amin'izay ny antsoina hoe nationalisation et étatisation des Îles Éparses satria ny Madagascar io dia miverinany dia zay ny tiako no hiantsoana ny vahoaka malagasy ireto olona reto avy any Côte d'Ivoire avy any Comore avy any Turquie avy any Benin tonga midodidody miaro nositsika dia isika malagasy tompony ndray ve isika naterana hira ndray ve no tsy hijoro tsy hiray hina dia mety ho gaga reto olona reto hoe aizao aiza le izy ka miantso ny fitiava-tanin-draza amin'ny olona rehetra aza jerena hoe resaka politika sy ny resaka inona fa resaka Îles Éparses ny resaka eto dia mila miverina amintsika ny fananatsika ka mitaona ny rehetra zay tena tia-tanindrazana mba hapredareda amin'izay fitiava-tanindrazana zay misaotra besaka tompolamaka isika tompo tsy lavina randriamanga fa ny gazety La Dépêche ia efa nazavaina teo ihany hoe zana ny hoe hitakina andreo nosy malagasy reo efa 20 taona mahery angamba zay no efa hoe teo ampelatana ny Frantsa ny tany aloha tsy voateny intsony mety ho sarotrarotra ihany mety hoe hanomezana zareo an'ireo nosy reo fa raha ho an'ny candidat Mayol manokana inona ny tena hoe ahoana ny tena hoe hanananareo toko hoe mbola ho azotsika reo nosy reo fantatra moizy io fa hoe atsika malagasy misy frantsay ny resaka hoe io nge lalàna iraisam-pirenena mamaritra an'io izy fa tsy hoe lalàna gasy dia navaliko azy hoe gazendina ny andrasana raha ohatra ka voafaritra ny firenena mikambana fa ny frantsay io nosy io dia angatahana izy anao fanambarana sy filazana fa hoe
an'ny frantsay io nosy io noho zao antony zao ray roa telo efatra dimy enina fa raha ny malagasy io nosy io dia agnatana izy anao fanambarana fa noho ny antony ity sy malana zao sy nitapaka daty zao sy tamin'ny ora zao dia ny malagasy io dia angatana izy ilaza ny frantsay hoe averenao ny malagasy ny taniny zany dia izay no finoana sy fahanantenana fa tsy misy kolikoly any amin'ny lalàna resam-pirenena ka afaka makolikoly na ny frantsay na antsika malagasy amerenana an'io na tsy azahoantsika amin'izy io zany dia zay na ny tanana malagasy hoe raha ny nosy la réunion ary ve na ny mayoty izay misy 10 kilometatra mahery lavitra dia lavitra avy any frantsa lazainy fahazy ka raha hoalain'ny firenena hafa io nosy mayoty io dia sy maintsy hiady ny frantsay hiaro ny taniny satria efa hoe anazy io na io nosy la réunion io dia tsika malagasy koa ve zany milaza hoe manana finoana sy tanjaka ve nareo azahoana anazy io fa ao ny andro anginana dia ao ny andro itenenana ao ny andro torina dia ao ny andro ifoazana andaotsika malagasy foa amerina ny tanindrazantsika mpampandrosoana ny firenentsika izy matony frantsay mifikitra amin'io misy tombontsoa be ho an'ny firenena io matao fikirana ka ahoana moa tsika mandeha ho avelantsika amin'izao ny tsika zany